tonga indray ho anatin'ny fotoanany fanomezantsika ao anatin'izao fampahirezana izao dia faly miaraka amintsika mandritra ny fotoana fohy mba ahitantsika fifaliana sy hatsapahantsika ny fitiavan'Andriamanitra antsika vavakisika Jehovah Andriamanitra iray aho dia misaotra anao indray izay mbola manana fotoana fohy hamantaranay ny sitraponao manoloana ny ady izay hatrehanay ankehitriny izay raha tsy tafatodika aminao dia tonga mandrakariva mifomononona miraviravin-tanana tsy manaiky hitsangana na hifoha mitolomaso fa mitady hanilika ny fahadisoana amin'ny hafa mandrakariva kanefa tsy izay ny sitraponao dia ny fanahinao masina no arotsay indray mpanokatra ny masom-panahinay hafantaranay izay fitondratena tokony hanananay tenena Jehovah fa mihaino mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy amen. Faly miaravantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo amintsika mandrakariva miazakazaka ireo olona ny fotoana lasa sady ny volana janoary nefa ohatran'ny hoe voamaly nanomboka ny taona raha niditra tamin'ny taona vaovao dia samy nanana etaeta sy faniriana ny amin'ny fahatsaran'ny fiainana hatrehana raha petraka ny fanontaniana amin'izao vanim-potoana izao ray volana izay milasa ina mpanetany te-taona 524 ty tamin'ny fiainantsika natsapa fivoarana fetsika raha ndeha tsy hijery ny hafa fa hitodika amin'ny tena manao aona ny fiainako fiainanao ny fiainantsika mba nisy tara-pahazavahana mba tsapantsika ve satria raha mihafatra nampitaina tamin'ny farany vanim-potoana tokony hifoazana izao vanim-potoana ny fanarenana izao vanim-potoana fitsanganana ny maty izao ary marina izany na misehatra ranofo na misehatra ra-panahy vanim-potoana tokony hatonga ny olona hitodika amin'ny tenany ka ametraka fanontaniana hoe inona mba anjara biriky entiko eo anivon'ny ankohonako eo anivon'ny faritra misy ahy eo anivon'ny fiangonako eo anivon'ny fiarahamonina eo anivon'ny kristianina samy kristianina eo anivon'ny fanaovana politika eo anivon'ny fitondrana eo anivon'ny olom-pirenena inona mba anjara birikiko ny zavatra hitantsika tamin'ny farany vanim-potoana mitranga amin'izao vanim-potoana izao dia ohatran'ny tsy mieritreritra n'izay hizotra amin'ny fanarenana izany ny akamaroan'ny olona tsy mieritreritra ny hitsangana amin'ny maty izany ny akamaroan'ny fiangonana tsy mieritreritra ny fo mitolomaso izany ny akamaroan'ny antoko politika ary izay indrindra no nahatonga antsika ny resaka tsy vanim-potoana ny fimonomononana intsony izao tsy vanim-potoana ny fitsikerana intsony izao tsy vanim-potoana ny fipetrapetrahana fotsiny izao fa vanim-potoana andraisany ny isam-batan'olona tsy ankijery ny hafa fanapahan-kevitra mba hitsangana mba hiarina mba hazava mba hampiseho modely amin'ny manodidina azy na ny fanaovana asa tsara mety ho lasa ny fiainantsika raha ny teny teto tamin'ny farany hoe avelohanao ny tsy marina any izay manao ny tsy marina fa za mijery an'izany ianao fa ianao manokana dia zao asehoy ho modely ny tenanao raha tena te hijoro olom-pirenena vanina mba tena ho modely manaova ny marina mba ho hitan'ny olona manao ny tsy marina dia mitodika koa ho anivon'ny fiangonana na fiangonana dehibe io na fiangonana zandrina tsy fanelika andraikitra tsy fampitsara ho an'ny FFKM mijoroa amin'ny maharay aman-dreny tena mampiseho mahandriamanitra an'Andriamanitra eo amin'ny fitantanana ny fiangonana eo ray aman-dreny mpananatra eo ray aman-dreny mampiseho fitiavana eo ray aman-dreny manolotra fitiavana ny zanany ray aman-dreny mijoro amin'ny famarinana fa tsy ray aman-dreny mitsikera
de torak' zany ko fiangonana zandrina zay mipetraka ho zanaka de mipetra tsara amin'ny mazanaka de mandehana ny famarinana mihoaja ny ray aman-dreny araka ny tokony haja zay omena azy ary ny zava-dehibe amin'ny maha-kristianina de tsotra ny fitiavana ary eo ny tena tokony andinihan-tena satria miankina am'izay ataotsika fiangonana ny fiatraikany eo anivon'ny antoko politika sy eo anivon'ny firenena zay zavatra ataotsika fiangonana ihany no tahafin'ny atoko politika aza mametsiny hoe ankatena tsy lasa ny mpitondra aza mametsiny hoe tsy lasa ny ataon'ny mpanao politika fa tsika fiangonana mame ohatra ratsy ny mpanao politika kanefa rehefa mandeha amin'ny tsy famarinana mpanao politika na ny fitondrana tsika fiangonana no avoavy miseho ohatra ny mpananatra taka ny mpitarobato vilam-bava ary zay tsy mahita fitiavana akory tsy mandeha amin'ny famarinana ary tsy mampiseho firaisapo sy firaisan-tsaina na eo amin'ny kristianina samy kristianina azy fa tokony ho hita taratra eo anivon'ny fiangonana araka ny resahako hoe ao amin'Andriamanitra ange tsy misy an'izany fiangonana dehibe sy fiangonana zandrina zany ao amin'Andriamanitra fiangonana mandeha amin'ny marina ny tediavin'Andriamanitra fa tsy mahafiangonana dehibe no azahoana famonjena ary tsy hoe fiangonana zandrina de ho very daholo ko fa ny marina no jerevana ary zay raha te tonga amin'ny firaisany miondrika fotsiny ao anatin'ny soratra masina inona le ambara ao ary zay no mahatonga atsika miteny hoe atsika fiangonana aloha no tokony lolarana mampita ny fampianarana ho an'ny olom-pirenena amin'izay vanim-potoana izay misy ny fivoarana fa na ny olom-pirenena ary mahita fa misy zavatra tsy mety ataon'ny fiangonana sarotra ny teny azy sarotra ny ananatra azy kanefa isika tsy mandeha amin'izany hafahafa ositsika ny teny hoe avy aloha andeha amin'ny tsy marina azy andeha amin'ny tsy marina avy aloha tsy fo zay tsy fo avy aloha hitoetra ny fahafatesana zay mitoetra ny fahafatesana fa ianao za zay mahatsapa fa ao anatin'ny torimaso ao anatin'ny fahafatesana mijoroa mitsangana tsy maintsy ho taitra ny olona matory rehefa mitsangana ianao tsy maintsy mifo ny olona ao anatin'ny fahafatesana rehefa mifo ianao fa tsy andeha hiandrikendrotoana aloha lojerevana raha mifo izy rehefa tsy fo avy aloha izy eo fianao mifo azy izy rehefa tsy andeha izy de avy aloha ijanona eo fianao mandehana zoro ny lalanao fa rehefa lasa ianao tsy maintsy taitra izy rehefa avy eo de anaraka ny dianao fa tsy manana toe-tsaina n'izany ntsony ankehtsika ankehitriny ary eo ny tena manahirana am'izao vanim-potoana zao raha tsy hijery fotsiny ary tsika tia tsy misy hoe fanakanana fa neo anivon'ny kristianina raha hitantsika an'le hoe mizara ange ny kristianina eto Madagasikara misy an'tele hoe fiangonana dehibe sy fiangonana zandriny ty de zavatra hita takan'izany ko anivon'ny mpanao politika misy ny antoko politika heverina fa tena fenotraika efa tanteraka mihitsy le antoko politika efa tranainy fa misy atao tsinotsinona ireo mpanao politika zandriny ohatrany heverina fa tena tsy misy dikany tiana zavatra mitranga misy fifanoherana tsy misy fifankatiavana eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay ary tena fitiavana ny antony itenenana an'izao samy mahatsapitsika fa mandalo ady eo anivon'ny firenena kanefa ny ady zay atrehantsika aza mieritreritritsika hoe mandehandeha fotsiny amin'izao hoe inona ny idira ny fivavahana inona ny idira ny baiboly ao anatin'ny toe-javatra mitranga tahaka an'izao fa tena no arian'Andriamanitra zao tontolo zao mandeha marina zao tontolo zao de misy varisoa raisina avy amin'Andriamanitra misy zavatra tsy mety andehanana zao tontolo zao eo misehatra ranofo de miditra antsehatra koa Andriamanitra mampitondra faisana fa Andriamanitra koa nefa ho mora mangoraka rehefa hitan'ny olona mizotra ny famarinana manenina ny amin'ny loza Andriamanitra rehefa hitan'ny olona mizotra ny famarinana miditra antsehatra Andriamanitra mitondra ny vahaolana rehetra ary nataony zany
mety mieritreritritsika hoe ny toromarika omena ao anatin'izao fampahirezan'izao de toromarika daladala zany ve de mety hiteraka fivoarana angamba ozytsika fa ny tenina ambarateto hoe aza miandry ny afy ianao isam-batan'olona mihitsy mitsangana de mandehana amin'ny marina fa raha zay tafita ao anatin'ny olom-pirenena rehetra indrindra ny kristianina mivoatra ty fireneny ty de mety misy anan-kivy eo anatrehan'izany roviny zany no tanteraka tsy tanteraka zany rehefa tsy miainga ianao e misy teny manamarina an'izany satria Andriamanitra mahita ny faratsiny ty zao tontolo zao ty Jesosy ary ty afatra amin'ny andro farany ty zavatra teneniny ty e tena misy nge ny olona na hitorena amin'ny filazantsara takin'inona raha tsy ovy misy ny olona na de hanambaranao marina tsy ovy ary na de ny fiangonana koa ary na de tena sokafanao menao azy daholo ny famarenao anatin'ny soratra masina ary tsy anaiky an'izany izy fa nilasitra fototra ny ainany foana no tazominy tsy anaiky ny marina mihitsy izy kanefa raha tsy anaiky ny marina izy ho ajanona ve ny fitoriana filazantsara ho ajanona ve ny fananarana ho ajanona ve ny toromarika avy amin'Andriamanitra fa Andriamanitra tsy mety mangina na de tsy andeha amin'izany ary ny olona fa miteny foana izy ary zany ny afatra nampitainy tamin'ny Ezekely mandehana ianao izy irahako ianao mba ho any amin'ny mpanjaka ho any amin'ny firenena ho any amin'ny zanak'Israely zay mpiodina mafiatoka tenena mandrakariva ozy na iaino izy na tsy entina ilazanany hoe misy ny tsy haino misy ny iaino ka na tsy haino ary izy de zao aza mangina ny tenena foana satria ny afatry ny tenin'Andriamanitra io tsy resesina amin'ny mahafiangonan-dehibe hoe rehefa fiangonan-dehibe no miteny de tsy maintsy marina foana rehefa fiangonana zandry no miteny de tsy maintsy diso foana tsy mamaritra ny afatra de ny baiboly ny famarina ny teny soratra masina tsy misy etikety na de ny kely azy ary de ahoana ny voalazan'ny soratra masina tsy vanim-potoana ifampitsikerana zao tsy vanim-potoana ifanenjehana zao fa vanim-potoana ifoazana ary tsy tafafo zany raha tsy misy fitiavana ao anaty misy firaisapo sy firaisa-tsaina ao anaty de zao mivoasoratra Apokalipsy 2:20 andininy 10 ka hatramin'ny 11 tenin' Jesosy Kristy nampitaina tamin'ny Jaona fa minanina ny zavatra hitranga amin'ny andro farany satria efa mahafilo ny olona ary hoy izy taminy kosa aza asiana tomboka se ny tenin'ny faminanina amin'ity boky ity fa mitombotra ny andro zay manao ny tsy marina aoka mbola hanao ny tsy marina ihany izy ary zay maloto aoka mbola hialoto ihany izy ary zay marina kosa aoka mbola hanao ny marina ihany izy ary zay masina aoka mbola hiamasina ihany izy zany hoe eo am'izay zavatra maharesy lahatra ny olona tsiraray avy raha hanao ny marina ianao de manaova ny marina fa za mijery zay olona mandeha amin'ny tsy marina any ho anao zay hoe tena mikatsaka ny famasinana de aoka ianao izotra ny famasinana fa za mijery zay olona maloto any fa samy mitato ny vokandreo fa inona ny tanjonakendrena tsy hoe anelikilika ny olona manao ny tsy marina tsy hoe anelikilika ny olona maloto fa mba hahatonga anao ho modely hoe za manao ny marina de mba taitra le manao ny tsy marina de menatra de manaraka anao fa tsy zay nefa nytoejavatra mitranga am'izao vanim-potoana zao fa nenzika fampiandrikendrotohana kanefa de ny zavatra tokony fantatritsika tena azo lazaina nge ireryavatsika zany hoe firenena malagasy de firenena mivavaka raha mihoatra amin'ny firenena hafa tena be de be mivavaka eto Madagasikara fa mpivavaka manaiky ny soratra masina hoe satria raha tena manana an'Andriamanitra ny zavatra ho tsikaritra ary-pindresantsika tamin'ny farany hoe tena anisan'ny sotoavina lehibe mampiavaka amin'ny Madagasikara de ny fihavanana vo miresaka fihavanana fitiavana firaisapo firaisa-tsaina ka raha manana fitiavana manana misy firaisapo misy firaisa-tsaina tokony fanenjika ve tokony fampiandrikendrotoana ve fa tokony fampitatana
eo anatrehany zay rehetrarehetra zay ka raha tena firenena mivavaka manana an'Andriamanitra dia zao ny voalazany Paoly apôstôly ao amin'ny Korintiana voalohany toko fa 4:20 Korintiana voalohany toko fa 4:20 dia ny 9:3 fa Andriamanitra ozy tsy tompon'ny fikotranana fa tompon'ny fiadanana. Mivavaka ve ny firenena malagasy? Mivavaka ve ny fiangonana? Mivavaka ve ny atoko politika? Satria samy rehefa tena andresy lahatra ny olona na ny atoko politika na ny fiangonana na fiangonana dehibe na fiangonana zandriny na ny atoko politika efa elany etezana na voasamba ambony eo, tsy maintsy mampiasa ny anaran'Andriamanitra, atao fitaovana le anaran'Andriamanitra mba handresena lahatra ny olona, satria mpivavaka le malagasy. Kanefa raha Andriamanitra ny ao anaty tsy tompon'ny fikotranana izy dia mitodika amintsika fiangonana aloha. Andriamanitra tsy tompon'ny fikotranana ozy fa tompon'ny fiadanana. Dia apetraonge ny fanontaniana ao amin'izay misy fifamonjena fifampahandrasak'endritoana misy Andriamanitra ve ao? Sao dia fiangonana tsy misy Andriamanitra, fitoriana filazantsara tsy misy Andriamanitra, dia zay no taafy ny mpanao politika ihany koa. Dia manjary rehefa inona no mahatonga ny fikotranana, mahatonga ny fikotranana nge dia mijery ny hafa alao andeha ho hita dia miandrika endritoana fotsiny, vao misy zavatra misolifatra kely fotsiny dia hirahira be. Ary io Andriamanitra io tsy mazaka toe-javatra takan'izany eo amin'izay misy fikotranana, tsy tian'Andriamanitra zany. Dia inona ny toe-javatra misy nefa amin'izao vanim-potoana izao? Toe-javatra misy mihamafy ny fiainana, tsy tongatonga ho azy io fa miankina amintsika ihany no mahatonga an'io, satria tsika tsy samy joro. Mety tonga daholo ny problème maro isan-karazany miankina amintsika ihany io, miankina mpivavaka ihany koa mahatonga an'izany rehetrarehetra zany, satria tsy samitsangana, lasa tompon'ny fikotranana antsika. Ndika tsy ao Andriamanitra, tsy misy firaisampo, tsy misy firaisan-tsaina. Dia rehefa tena tonga amin'izay ny ady saritaka, ny fahasahiranana, ny zavatra mafy izay atrehana, tsy mahatsintsony ny akamaroan'ny olona hoe tokony hijoro aho, fa tonga amin'izay fimonomonona. Ary io resaka fimonomononana io tsy zakan'i Jehovah io, tsy zakan'i Jehovah. Teto angetsika Andriamanitra tsy manafina izy, fantany fa mandalo ady tsika, fa nisy teny zay nentina tao anatin'ny fampaherezana teto. Tenin'i Jehovah tamin'ny zanak'Israely rehefa hivoaka amin'ny tany Egipta, mafy ny zavatra nanjo azy, mafy ny zavatra mbola treny any an-dalana, ary nampitaina tamintsika zany. Dia zao ny teny tokony men'Andriamanitra: Jehovah hiady anareo fa ianareo kosa angina. Manginaka ny olona, tsy matoky an' Jehovah zay mitondra ny adiny izy, fa mimonomonon-dava. Dia zay no nataon'ny zanak'Israely, mimonomonon-dava. Dia ny teny amarana anazy teny fampieritrereta mba hitodiantsika amin'ny tenantsika hoe hijoro, andeha marina ve tsika, tsy jery zay mety zavatra ataony manodidina, fa mba ho modely isam-batan'olona, afaka tena mipetraka olo-pirenena vanina ianao io amin'ny toerana misy ianao, amin'ny fananana nananao, tsy metehitra amin'ny fanampian'ny hafa, fa zay am-pelantananao mandehana ny marina. Fa raha mandeha marina ianao dia fahasoavana ho an'ny ankonanao, fahasoavana ho an'ny manodidina anao. Aza voaka ny vava mihitsy ny fimonomononana, fa tena mijoro fotsiny amin'ny marina fa hitan'Andriamanitra, tsy foana ny fikelezanao ainy. Dia ho tanteraka aminao ny teny izay nomena ny Abrahama hoe aminao izay mandeha ny marina nge no hitahina ny firenena rehetra. Fa tsy zakan'i Jehovah ny fimonomononana ary za manokana eto. Dia te ampita ny afatra amin'ny fiangonana io, tsy jerevana na fiangonana dehibe na fiangonana zandriny, amin'ny mpanao politika, amin'ny tompona andraikitra ara-panjakana faratapiny ka hatramin'ny madinika indrindra. Nomery toko fa 4:20, nomery toko fa 4:20 mamperitreritra mba ho entsika amin'ny saintsaina
satria Andriamanitra nge mananatra reo. Miantony tenin'Andriamanitra dia mba hananantsika fitondran-tena vaniny. Monina ny zanak'Israely dia mozy nylazain'i Jehova. Malahelo izy nomero 412 ny 212 ka hatramin'ny 12 dia hoy Jehova tamin'i Mosesy, mandra-poviana anao motsofotsiny ty fireneny ty aho izy, ary mandra-poviana no tsinony aho no ny famantarana rehetra izay nataoko teo aminy. Amely azy amin'ny arety mandringa anao sy ka hamongotra azy fa naonao ho firenena lehibe sy mahery kosa. Mampalahelo ange zany tenin'i Jehova zany, satria reto olo reto no monmonina tamin'i Mosesy olombotendrin'Andriamanitra, kanefa raha vao monmonina Mosesy monmonina am'le Jehova Andriamanitra nametraka azy. Dia ohatra ny tonga sain'Andriamanitra hoe mandra-poviana mbola motsofotsiny ty firenena ty, ary mandra-poviana no tsinony aho no famantarana rehetra. Tsy efa nataoko teo aminy, ino moa tsy famantarana nataon'Andriamanitra tamin'ny firenena malagasy reo olona fa rirendasa tsy hijarona fa vao misendra ny toe-javatra kely fotsiny dia miditra tseritra satany mampikorotany korotaniny hatrany amin'ny fiangonana dia mepitany amin'ny mpanao politika dia ao mizaka ny vokany daholy na ny manatsiny na ny tsy manatsiny eo anivon'ny firenena. Inona ny tokony atao? Mandehana amin'ny marina. Fa afaka isika misaotra anao Jehova Andriamanitra reny amin'ny teninao izay tonga dia tohatra ny mahery kanefa matoko sy meny fa teny mamerina ho amin'ny laoniny mba tonga nisam-batan'olona andiny tena, ny fiangonana andiny tena, mpanao politika andiny tena, mpitondra fanjakana napetraka ao hitantana mba ho tonga fandinihan-teny. Dia matoko sy meny fa Andriamanitra tsy majery ny fahorian'ny firenena ianao fa mamaly vavaka dia mbola mananteny izay fa hanao fagagana ho an'izao firenena izao ianao Jehova Andriamanitra ray. Misaotra indrindra ray eo ny anaranao Jesosy, amen. Mahavelomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva.